Salama daolo androanitsika dia ndao indray raha hiresaka ny tsara ho fantatra tamin'ity herinandro ity. Raha nahatadiditsika dia nisy ilay Jolay izay efa nigadra tany Amfonjantsiafahy dia rehefa avy eo indray dia mbola tratra ny olona nanao asa ratsy teny amin'ny faritry ny avoloha iny tamin'ity volana ity araky ny ankom-baovao voaray hatrany. Fantatra nefa tamin'ity herinandro ity fa misy mpandraharahany fonja izay miisa 10 eny Tsiafahy sy ny ministeran'ny fitsarana no voatery nesorina tamin'ny asany noho izy ireo voasarengotra amin'ny resaka kolikoly. Ka ny fantaniana mipetraka raha manoloana izay rehetra izay mety ho hisy fifandraisany amin'ilay Jolay efa migadra ao Tsiafahy nefa dia mbola hitan'olona nanao asa ratsy ety ivelany ve izay rehetra izany sa fifanjifiany zavatra fotsiny. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka n'ity video ity hatramin'ny farany. Asa dino ny milike ny videontsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba fanareo manaraka sy tapaka ny video zay lefa ny misesy tomatoka gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandela moisika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Mialoha nidirantsika amin'ny pitsopitsony mahakasika an'izay resaka mpandraharahany fonja tsy maintsy nesorina tamin'ny asan'izay dia ndaolo ho tanterina amintsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Ao anatin'ireo firenena misa enina manana tany hanoanana ambony indrindra maneran-tany Madagasikara miaraka amin'ny Burundi, Tchad, Somalie, Soudan du Sud ary Yémen araky ny filaharana tao amin'ny Global Hunger Index 420. Manana salanisa 4.3 tafiditra ao anatiny isa 5.3 hatrany amin'ny 7.7 hita ao amin'ny Global Hunger Index mametraka ny tahany hanoanana ambony indrindra i Madagasikara amin'ny hamafisany hanoanana ho amin'ny taona 4.0 ka mametraka azy ihany koa eo amin'ny laharana faha 420 izany hoe fahefatra alohan'ny farany amin'ny firenena miisa 17 maneran-tany. Midika izany fa tsy mitsahatra mikrosofahana ny Madagasikara eo amin'ny lafiny izay fahasahiranana izay hita miarihary mianjady amin'ny voaka malagasy tato ato zay. Ka manoloana an'izany rehetra izany dia tokony misy lesoka azo isasainana tsara amin'ny resaka fitantanana izay ataon'ny mpitondra sy ny resaka fahaizana mifehy amin'izay resaka ady amin'ny hanoanana izay satria hita fa tena tsy vitsy amin'ny malagasy no tsy misitraka sakafo ara-dalàna intsony amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny lafiny fampianarana indray dia mpianatra taona faharoa eny amin'ny ISKE ny karakara famelabelaran-kevitra momba ny IA. Isany nanao famelabelaran-kevitra momba ny fampiasana ny IA na ny intelligence artificielle eo amin'ny tontolon'ny fampianarana Itaina Razafinjoelina izay mpampianatra matematika sy informatika tamin'iny andron'ny 17 aogositra iny. Ireo mpianatra taona faharoa ao amin'ny ISKE no ny karakara ity hetsika ity. Ny fampizara tombotsoa ny mety maharatsy ihany koa ny IA ireo mpandray anjara tamin'izany. Noresahana ihany koa ny fanamby miandry ny mpampianatra sy ny mpianatra vokatry ny fisian'ny IA. Midika izany fa tena miezaka manakaiky anireo mpianatra Itaina Razafinjoelina amin'izao fotoana izao amin'ny maha-mpampianatra azy izay. Eo amin'ny resaka tsy fandriampahalemana indray dia i General Lilson tsy mijanona ny hetsika savahoaka ijany maloto amin'ny faritra Sofia raha tsy potika tanteraka ny tambazotran-dahalo izay mipangalatromby. Herinandro nanombohany hetsika savahoaka ijany maloto izay natomboka tao amin'ny fokontany Betomendry komina Anahidrano dia nahitam-bokany sahady izany rehetra izany. Omby halatra 700 mahery no efa azo tao anatin' ireo kijany izay nanaovana savahao nahiditra any anaty valamponja na foriera ao Anahidrano izy ireo amin'izao fotoana izao. Misy amin'ireo vatandehilahy izay narahany fokon'olona vehivavy miaraka amin-jaza mihoatra ny 500 no efa mahita omby amin'ireo omby azo tao anatin'ny kijany maloto tao Betomendry ireo ary asaina ho tonga hijerony ombiny any izay nanana ny omby very. Tsy maintsy ompitena sy raha vatanteraka ny kijany maloto rehetra ao Betomendry araky ny baiko nomeny General Lilson izay governoran'ny faritra Sofia.
eny an-kianja ny gendarmeria sy ny fokon'olona ary manabevohy izany ny gouvernoura. Tonga tany an-toerana ny tenany tamin'ny andro ny 17 oktobra 2024 nanatitra ny vola 4 ariary hividianana sakafo sy fanafody ary solika ampiasaina mandritra ny hetsika savaho kijany maloto izay iarahana amin'ny vahoaka ity. Tsy mijanona ny hetsika raha tsy fongotra tanteraka ireo tambazotran-dahalo ato amin'ny faritra Sofia hoy izy ireo hatrany. Fanomboany ihany ity atao amin'ny fokontany Betomendry ity izay efa malaza ratsy amin'ny resaka halatromby ity. Arak'izany dia tsy andeferana izay tratra rehetra na ampiasa mpanjakana izay manadio mpihalatra aza fa tsy maintsy diovina ny tanàna mba hiadana ny tantsaha ambanivohitra. Efa nisy ny dinika niarahany OMC ny faritra Sofia momba ny famerenana ny omby hita amin'ireo tompony ary ny fanamafisana ny paikady hanatsarana ny fandriam-pahalemana manerana ny faritra Sofia. Ka dia arahantsika eto ara nitohiny ity hetsika izay nataony gouvernoura ny faritra Sofia izay niarahany tamin'ireo gendarmerie am-pirenena sy ny vahoaka marobe any an-toerana any amin'izao fotoana izao. Natao izay hetsika rehetra izay satria tena hita tato ato zay fa ny anorongatra ny asan-dahalo amin'izay resaka halatromby zay any amin'ny faritra Sofia iny ary isany mampitarena ny besiny maro mo izay resaka halatromby tsy misy fiafarana izay. Nefa raha mandeha amin'iny faritra Sofia iny ianao hita tsara fa ny omby izay tena fotokarenan'ny malagasy amin'iny faritra iny ary ny omby ihany koa no isany hery lehibe anankiray hoentin'ireo tantsaha mamokatra ny vary sy ny vola isan-karazany ireny. Ainganeka ho fongotra hatramin'ny fakany izay resaka halatromby any amin'iny faritra Sofia izay. Mbola ao anatiny izay resaka rarahantsy fandriam-pahalemana izay hatrany ny eo amin'ny kolikoly indray dia mpandraharahan'ny fonja miisa 10 eny Tsiafahy sy ny ministeran'ny fitsarana no voatery nesorina tamin'ny asany no izy ireo voasarengotra amin'ny resaka kolikoly. Ny fahakelezan'ny karaman'ireo mpandraharahan'ny fonja no antony mahabetsaka ity trangana kolikoly ity eny amin'ny fonja eny araky ny fanehoan-kevitra ny olom-pirenena. Izy ireo izay voalaza fa mitovy fiainana amin'ireo voafonja satria dia mihidy 420 ora sy mandany fotoana mivantana any anaty fonja any. Nefa izay rehetra izay dia tsy tokony azo ekena izay resaka kolikoly any anaty fonja izay na dia kely aza ny karamany ireo izay mpiandry fonja ireo satria io asa io dia safidin'izy ireo no hanao an'izay asa mpiandry fonja izay ka tokony efa fantatry izy ireo tsara milohany hanaovan'izay asa izay resaka hakelezan'ny karama izay fa tsy izay mihitsiny no entina handresin-dahatra amin'izay resaka fanaovana kolikoly izay fa matoa ataonao izay kolikoly izay satria mila vola maika sy vola mora ianao matoa manao an'izay resaka kolikoly lava tsy misy fiafarana izay fa raha tena olom-pirenena vanona sy vonona ny hampandroso ianao dia ialanao izay toetsaina tia manao kolikoly izay fa izay ihany no isany mampahanitra anty firenenantsika ity izay resaka tia kely izay. Izay sy zay tomboko lasy tomboko vavy ny pisopiso ny mahakasika an'ity videontsika ity ka misaotratsika rehetra nanaraka an'ity videontsika ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany ny abone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misesy tamatatagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.